avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfait, Marisa Caraza, Jumina, Mina Metamna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Nahiditra ponjavonjo maika encefala miaramila frantsay teo aloha raha toka napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarany ireo tanora génération Z voaroroy tamin'ny raharaha fikasana anakorotana eto amin'ny firenena araka ny didim-pitsarana. Tsy mankasitraka ny filazana ho persona non grata ilay tompona andraikitry ray teo anivony mazovoan'ny Frantsa, ministerany raharaham-bahiny frantsay. Lavon'ny frantsay ihany koa ny fiampangana azy ho ambadiky ny fikasana anakorontana eto amin'ny firenena. Iroso amin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pividianana nandro fonte totale de la liste électorale manomboka izao ny CENI ary efa vonona ny teti-bola amin'izany ho ny filohany androany. Tetika asa miisa 20 no atao hanamafisana ny fampandrosoana maritra indrindra any atsimo ao anatin'ny hetsika pacte vert izay arahana amin'ny vondrona Europiana sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Anovelany ny antso ireo teratany ny andao an'ny Mali aingany androany, ministerany raharaham-bahiny frantsay andro vitsy taorian'ny fanafihana nataon'ny vondrona jihadista sy ireo mpitako fahaleovantena any an-toerana ny farany herinandro teo. Ny antsy prian'izay. Fotoanan'ny fampalalamba vaoantsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba ato amin'ny kilasy tongovava manasa anao ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mikasika ny raharaha fikasana anakorontana eto amin'ny firenena avy hatrany no hanomboantsika ny fiarahana. Nahiditra ponjavonjo maika encefala miaramila frantsay teo aloha raha toka napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarany ireo tanora génération Z voaroroy tamin'izay raharaha fikasana na hoetsika fanakorotanana araka ny didim-pitsarana nivoaka miandra ny fanolorana azy eo anoloany ny fampanoavana ankilan'ny colonel Patrick Rakotomamonjy izay mbola any amponja amin'izao fotoana izao izay voasaringotra ihany koa ao anatin'ity raharaha ity. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Nivoaka ny sazy taorian'ny fiakarana fampanoavana omaly talata 20 aprily mikasika ny raharaha mahakasika ny fikasana na hoetsika fanakorotanana manera ny faritra eto Madagasikara ny 20 aprily 2022 lasa teo. Nahiditra amponjavonjo maika Igibare miaramila frantsay teo aloha isan'ny voaroroy tamin'ity raharaha ity araka ny didim-panjakana nivoaka. Napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ireo tanora misa roa eo anivon'ny génération Z izay ahitana ny Dr Karine Soafi Ramanantsoanina sy Ridza Andriamalala. Ireto farany izay voalaza fa tsy atodonikotrika fa nampiasaina natao fitaovana fotsiny hoy ny fanazavan'ny mpisolotony Papan'Olalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ireto avy ny loham-piampangana izay anenjehana an'ireo vaopanga. Voalohany amin'izany ny fanaparitahana vaovao tsy marina entina anakorotanana ny saim-bahoaka. Ao ihany koa ny fikasana hanimba fananam-panjakana toy ny filan'ny jirama, ny centrale thermique mba hatongavana amin'ny blackout manerana ny faritra enina eto Madagasikara. Ao ihany koa ny fanafenana olona izay enjehana ara-pitsarana ary ny fikononkononana fizarana vola ho an'ny mpitandro ny filaminana mba hanatanterahan'izy ireo fikomiana amin'ireo rafi-panjakana. Ary farany dia misy ny fanenjehana azy ireo niditra anatin'ny fikambanan'olona mpanao ratsy. Momba ny colonel Patrick Rakotomamonjy izay mbola voatazana vonjo maika any amin'ny fonjany Tsiafa mbola miandry ny fanolorana azy eo anivon'ny mpitsara mpanao famitorana araka ny fanazavana hatrany.
nandritra ny fanadadiana ihany koa no nahitana fa efa nifandray nandritra ny fotoana ela i Guy Barret sy colonel Patrick Rakotomamonjy, ka ny fanarahan'izy ireo tamin'izany dia ity farany no manelanelana sy mikarakara ny famoahana ny vola entina ho aparitaka sy ho zaraina amin'ireo olona rehetra, anatanterahana ireo hetsika rehetra, dia ny blackout, ny fanakatsakanana ny fifamoivoizana, ny fitarihana ny mpitandro filaminana ikomy ary ny fanetanana ny tanora anakorotana. Mbola misy ireo olona mpikirakira serasera voatontonona amin'ity rarafikasana fanakorontanana eto amin'ny firenena ity. Tsaivina, efa nisy olona misy 120 hafa no namodirina ponjavonjy maika tamin'ny rarafikasana ifofoniain'ny filohan'ny fanavaozana mivady. Itoy ny fanadadiana momba izao rara iankina ny fiainam-pirenena izao ka andrasana ny vokatry izany. Miazakazaka ity raharaha ity amin'izao fotoana ary miazakazaka manarak'izay ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny lafrantsa. Ankoatra ny fisian'ny fampiantsoana ny mazovoa frantsay teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy Somaly, namoaka fanambarana ihany koa ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay fa nantsony ihany koa ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny mazovoany Madagasikara any Paris. Raha ny fanambarana nataon'ny lafrantsa lavin'izy ireo amin'ny fiampangana azy ho ambadiky ny fikasana na korontana ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao. Kabaeloano mitatitra ny Antsipriana. Voanjo teo anivon'ny ministera misahana ny raharaham-bahiny frantsay ny chargé d'affaires avy eo anivon'ny masofohin'ny Madagasikara ao Paris France omaly talata 20 aprily 2020 raha ny fanambarana nataon'ny mpitondra teny ministeran'ny Eropa sy ny raharaham-bahiny frantsay. Fotoana nanehoan'ny frantsay ny fanohiran'izy ireo ny fanambarana fitondrana malagasy fa persona non grata ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny masovohin'ny Frantsa eto antoerana. Nolavin'ny Frantsa tanteraka arak'izany ny fiampangana azy momba ny fikasana anakorontana ny fitondrana fanavaozana eto Madagasikara. Voalazany fa sady tsy marimpototra ny fiampangana anio diplomaty io no tsy hita ihany koa izay anazavana azy. Manoloana ny fanohanana ataon'ny la Frantsa ny dingana fanavaozana miaraka amin'ireo mpiara-monantoka iraisam-pirenena hatramin'ny volana Oktobra 2020. Nanamafy ihany koa ny fanambarana fa namaly ny etaeta ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora izany ezaka fanohanana izany. Noho izany, miantso ny tompon'andraiky mpanjakana malagasy i Frantsa mba ametraka hatrany ny fifanankalozan-kevitra ho tombontsoa ny firenena rotonta. Raha tsy heviny, voanjo teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy Tetsy Anosy omaly ihany koa ny masovoa frantsay monina sy miasa eto Madagasikara. Fotoana nampahafantarana an'ity farany ny fanapahan-kevitra noraisin'ny gouvernemanta fanavaozana nilazana fa persona non grata ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny masovoa frantsay izay midika fa tsy mety intsony ny mbola ijanonany eto Madagasikara. Anton'izany ny fietsika heverina fa tsy mifanaraka amin'ny sata ananana araka ny fanadahadiana nataony manampahefana isantsokajiny momba ireo asa fanakorontanana na voasaringotra olom-pirenena malagasy sy vahiny. Andrasana arak'izany ny toy nyty raharaha fifampiantsona nisy teo amin'ny andaniny sy ny ankilan'ity. Ao anatin'izay fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany izay hatrany nandefa masovoa vaovao isolo tena azy amina firenena miisa 5 Madagasikara nandritra ny filan-kevitra minisitra izay natao omaly ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire no fiantsoana azy ireo izay tsy hanazatra ny malagasy. Raha ny fanazavana nentina manampahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena iray tsy misy mahasamy hafa azy amin'ny masovoatra io na ny andraikitra zany na ny fahefananana izay masovoa izay midiky zany fa afaka misolo tena feno ny filohan'ny fanavaozana any amin'ny firenena nandefasana azy ireo masovoa ireo. Gabaeloano mitatitra ny Antsipriana. Nanindry masovoa vaovao isolo tena azy amin'ny firenena miisa 5 tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra ny talata 20 aprily 2020 ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara. Voatendry ho masovoan'i Madagasikara any Frantsa io Michel Rabemaefa no tendrena ho masovoa any Suisse sady solo tena maharitra eo anivon'ny firenena mikambana i Calixte Randria Miandrosoa. Lasa masovoan'i Madagasikara any Etiopia sady solo tena maharitra eo anivon'ny vondrona afrikanina sy ny voamera ara-toekareny firenena mikambana ho any Afrika kosa i Parena Auguste. Notendrena ho masovoa any Maroc i Djouar Ratovondrahona raha nalefa atsy Afrika Atsimo kosa itoavina Rahalambo Mahay. Ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire
no anarana andraikitra sahanin'izy ireo raha ny hita tao amin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Maro amin'ny malagasy no tsy mahay an'ireo andraikitra ireo ary nisy mihitsy ny nametra mpanontaniana ny mahasamihafa an'ilay ambassadeur hatramin'izay. Ny tena hoe fanalavana an'le titre, le titre officiel version longue, zany hoe fanalavana azy ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Zany hoe sady olona miavaka iny no olona manana fahefana feno. Zay zany le titre officiel, fa lava be no miteny an'izay isaky miteny dia avoezina fotsiny hoe ambassadeur le izy. Raha ohatra hoe azavaina kely ny dikan'le hoe extraordinaire et plénipotentiaire dia raisina tsotra fotsiny amin'ny dikany hoe natao hoe ambassadeur. Ambassadeur dia solontenana lehibe-pirenena anankiray eo alefa isolontenan'iny lehibe-pirenena iny eo amin'ny firenena hafa. Dia eo le hoe extraordinaire tsy mitovy amin'ny diplomate rehetra zany ny ambassadeur fa manana fahefana hiteny amin'ny anaran'le filoham-pirenena manindry azy. Dia le plénipotentiaire indray manana fahefana feno satria nomen'le filoham-pirenena manindry azy le PRRM zany anao négociation sy resaka ary anao sini rehefa zay ny mission amin'ny anaran'io filoham-pirenena io. Zay fotsiny le izy fa tsy hoe misy mahasamihafa azy be akory. Arak'izany tsy misy mahasamihafa azy ireo amin'ny masivohina zatra hatr'izay fa nofohezina ho ambassadeur fotsiny hatramin'izay raha ny fanazavana teo. Mitovy amin'ireo andraikitra sy fahefan'ny masivohy teo aloha, manana fahefana feno misolo ny gouvernemanta sy ny filoham-panjakana ihany koa ireto masivohy vaovao ireto raha ny fanazavana trany. Fahefany amin'ny asany araka izy le hoe solontenan'le filoham-pirenena manindry azy zay eo amin'izay mission omen'le mpanindry azy hatreo ny faran'ny fahefany. Ohatra raha isitsika ohatra tany amin'ny firenena mikambana asaina tokony misy ambassadeur any Madagasikara any New York amin'ny firenena mikambana dia ohatra hoe misy raha isitsika fotsiny hoe misy vote misy latsabato amin'ny session any Nations Unies dia manome baiko ny avy aty Antananarivo hoe Madagasikara misafidy an'izao dia mila manatanteraka an'izay atsakany sy andavan'ilay ambassadeur iny. Zany hoe omena fahefana feno izy hifidy andatsabato amin'ny anaran'le firenena sy le filoham-pirenena manindry azy. Raha ohatra tsy manatanteraka an'izay izy na manao mihoatra an'izay na manao latsak'izay dia eo izy no manao adisoana amin'ny asany. Izao fanendrena izao heverina ho dingana iray amin'ny fandaminana indray ny fifandraisana diplomatika sy amirenana ny toeran'i Madagasikara taorian'ny fanafonana ireo didim-panjakana na nendry masivohy teo aloha tamin'ny volana novambra 2024. Manana lanja stratégique ireo firenena sy ny vondrona andefasana azy ireo ary efa nahazo fankatoavana meloha avy tamin'ireo firenena andefasana azy avokoa ireto masivohy vaovao ireto raha ny fanamarihana nataony ministeran'ny raharaham-bahiny andrasana arak'izany ny vokatra toy ny fanamafisana ny fifampitokisana amin'ny mpiara-mombonantoka ny fiarovana ny tombontsoan'ny Madagasikara ny fitadiavana fiaraha-miasa sy famatsimbola ary ny fanohanana ny politika ankapobeany fitondrana fanavaozana sy ny sisa. Avelantsika eo ny fifandraisa amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelany afanteraka fanakianana amin'ny vaivay avy amin'ireo mpisihatra amin'ny fampiasana drone ny farazavana izay nentin'ny tale général ny ACM na ny aviation civile de Madagascar momba ilay fangatahana fahazon-dalana izay mitetina hatrany amin'ny enin'alina sy 10 hetsy sy iray tapitrisa ariary. Io fahazon-dalana io izay maritra hatramin'ny enim-bolana izay vao avoziny indray ahoany tale général ny ACM Tojondrina Tahiry. Fanakianana maro lafo no azo ny tale général ny ACM momba ny fampahafantarana ny mpisehatra izay voalaza ny lalàna momba ny vola mitetina enin'alina sy 10 hetsy sy iray tapitrisa ariary aloha efa voafaritra tamin'ny taona 2010 sy 2020. Ny menomenona ireo mpisehatra na dia efa nilaza aza ny tale général ny fa lafo loatra tsy ho zakan'ny mpisehatra io sara ny fangatahana halalana io. Na dia nazava aza ny fanambarany tale général ny ACM iny izay nilaza fatakina ny ampidinana ny vola amin'ny alalan'ny fandaniana ataony solombam-bahoaka. Nilaza kosa ireo mpisehatra nanaovana fanadihadiana fa ny mpanaparitaka vaovao ao anaty tambazotra sosialy manao izay hifanjevona ny mahatonga ny fisafotofotoana amin'ny alalan'ny fandrohitana vaovao tsy feno ka lasa manakorotana. Na izany takina amin'ny ACM ny hanafoana ny vola io tanteraka fa tsy ny hampidinana azy fotsiny. Enregistrement an'ireo drone ny tokony atao hoy ny fanazavana fa tsy fakana vola mioapapana. Ya, zavatra voalohany indrindra aloha dia tsika aloha mila mianatra mampita sy mandray
hafatra zay ngamba ny tsara mariana de ny ACM araka ny fitretako azy tokony mba miezaka kely ihany a amin'ny fomba fampitana vaovao hoe bon zao a ity le izy de tsy conférence de presse no atao satria le olana amin'ny conférence de presse a le parti kely le tiany avoaka ihany no avoakany a interprétation ny ataony fa lasa mandriritra an'io lany zao misy namany am'teny hoe ndao andeha nantenao grève a tsy homenatsiny satria izy tsy niatrika fa tapaka vaovao kely no azo iny a de iny no roritiny iny resaka nyresany hoe 1,560,000 ariary a droit pour 6 mois tsy solandohan'zany ary na de mpiarinareo tena heto amin'ny tenan'zany fa zay tsy andoha fa zay ampiasa ihany zay zany fandehan'le izy fa atao zany zay siny a filamina anatin'le izy zany hoe enregistrement ohatrany olona manao certificat de résidence fitretako azy a de tokony mba sarany kely asa ohatra hoe 10,000 ariary na 20,000 ariary frais de service raha tsy ivona efa didimpitondrana nivoaka tamin'ny taona 2014 no namaritra io vola alo io saingy tsy nisy nyresaka fanangina tany foana efa nisy kosa ny volavolan-dalàna mahakasika ny fanetsiana ho fampidirana io saran'io mba ho zakany rehetra ity mpisehatra nanaovana fanadihadinana ity kosa na namafy hatrany ny tokony hanafoanana io vola mihitsy na izany efa tamin'ny taona 2014 no nampatsiahy ity lalàna ity ny ACM na de nisy aza ilay raha drone hita teny amin'ny tranon'ny filoham-pirenena farany teo na izany tsy maintsy maka alalana any amin'ny ACM manomboka izao ireo mpampiasa drone na ho an'ireo olon-tsotra hampiasa ho an'ny fialam-boly na ho an'ireo orinasa na sehatra mampiasa izany ho an'ny fidiram-bola amin'ny hetsika samihafa na amin'ny fanaovana horonan-tsary hisorohana ny loza anabakabaka mety ho aterany no antony mila voafaritra mazava ao anatin'ny fangatahana ny fotoana ampiasana azy ny zotra fa indrindra ny faharetany ny fampiasana izany ho hitantsika eo ny mahakasika ny fivoarany ity vaovao momba ny ACM sy ny fampiasana drone eto Madagasikara ity fa iroso amin'ny fanavaozana manontolo ny lisy-pividianana n'andro fonte totale de la liste électorale manomboka izao ny CENI ho ny filohany tamin'ity androan'ity efa vonona ao anatin'ny teti-bolan'ny CENI vola hoentina manatanterak'izay isan'ny fanatsarana ny fomba fanatanterahana azy ka miaraka atao ny fanavaozana ny lisitra mifidy mitovy endrika toy ny teo aloha sy ny fanovana ny lisitra ho amin'ny anarana biometrika raha ny fanazavana netiny filohan'ny CENI hatrany Arina Fitiavana. Nangatoavana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fanombohana amin'ny fanatanterana ny fanavaozana manontolo ny lisy-pividianana na ny refonde électorale aritra 420 volana farafahakeliny ny fanatontosana izany tsy hotratra ao anatin'ny 420 volana fepitaon'ny fitondrana fanavaozana nefa ny asa ka antonina andraisana fanapahan-kevitra anombohana izany avy hatrany ho ny filohan'ny CENI nandray ny fanapahan-kevitra iny ny filan-kevitry ny minisitra ny fitondram-panjakana fanavaozana satria dia efa iarahantsika mahalala ny fanakianana sy ny fisian'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahalavorariana tao anatiny zany lisy-pividianana nampiasaina teo aloha izany koa mba ahafahana miantoka ny fahalavorariana tanteraka ny fividianana na ny fitsapan-kevi-bahoaka zay ho atrehitsika amin'ny taona ho avy dia tsara raha manana lisy-pividianana madio sy feno isika no amafisiny fa ho atsaraina ny fomba fiasa amin'ity fanavaozana manontolo ny lisy-pividianana ity samiaraka ho tanterana ny fanoratana ny lisitry ny mpifidy mitovy endrika amin'ny teo aloha sy ny fanoratana anarana biometrika ifanampy ireo lisitra roa amin'ny fandraketana farany ka ho lisitra madio sy azo antoka no tanjona ankoatry ny fandaminana teknika efa misy izay voasoratra ao anatin'ny tedi-bola ny CENI ihany koa ny tedi-bola anaovana ity fanavaozana manontolo ny lisy-pividianana ity raha ny fanazavana hatrany fa amin'ny ankapobeny dia mbola lisy-pividianana alphanumérique aloha no ho atombokontsika fa mandeha ihany koa etsy ankilany ny fanaovana ny enrôlement biométrique ka rehefa tonga any amin'ny faranysika dia ho atao ihany ny fampitahana andreo roa ireo ny azo antoka moa aloha dia hoe ho sarotra ny havitana ny enrôlement biométrique ao anatin'izay 420 volan'izay fa izay vita kosa ao anatin'io 420 volana io dia ho akambana amin'ity lisitra alphanumérique zay ataontsika ity ka ny azo ambara zany dia hoe mifanampy ireo zany hoe ahafahana
azo atao fitaovana ahafahana manamarina sy manatsara an'ity lisym-pifidianana zay ho ataontsika ity io enrôlement biométrique izay efa mandeha amin'izao fotoana izao io. Isy ny fananganana komity vaovao andraisan'ireo antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena ary ny solotena ny fokotany anjara amin'ny fanisana sy ny fanagonana ny anaran'ireo mpifidy manerana nosy. Andrasana hivoaka tsy ho ela amin'ity herinandro ity ihany koa ny didim-panjakana manendry ireo mpikambana vaovao miisa 7 andrafitra ny birao maritry ny seni ary ny famotamba vaovao iray. Tsy aivina isaky ny 10 taona no anaovana ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana ka tamin'ny taona 2024 no nisy farany fanavozana manontolo izay lisym-pifidianana izay izany hoe tokony amin'ny taona 2024 vao tokony isy izany araka ny voalazan'ny lalàna saingy noho ny tolom-bahoaka sy hamalina ny fitakiana teny an-kianja momba ny fanavozana no antony rosoana amin'izany tamin'ity taona ity. Iverenantsika eo rehefa avy eo ny vaovao mahakasika an'izay fividianan'izay mahakasika ny seni ireo voamera samihafa ireo mpikambana andrafitra ny voamera maharitra ny seni hoentsika eo rehefa avy eo ny anarana araka ny fanapahana nety ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana rehefa avy eo ny tondrantsika an'izay ahafahana mafisana ny fampandrosoana maharitra indrindra any amin'ireo faritra marefo tontosandroany tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika pacte vert ho an'ny faritra atsimo tetika asi izay niarahany gouvernemanta malagasy vondrona eropiana ny frantsa sy maro hafa ihany koa miaraka amin'ny rafitry ny firenena mikambana ka tetika asa misy 20 no atao ho an'ny faritra atsimo ao anatin'izay entsorasoary malala. No tanterahina androany tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika pacte vert ho an'ny faritra atsimo ary koa ny fivoriana voalohan'ny komity mpandroly lalana stratégique izay niarahany gouvernemanta ny Madagasikara, ny vondrona eropeanina, i Frantsa, i Alemaina ary ny rafitry ny firenena mikambana. Ny hetsika izay manamarika ny dingana vaovao eo amin'ny fiarahamentana ho fanohanana ny fampandrosoana maharitra eo amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara, hoy ny minisitry ny fambolena sy ny fahavitany tena ara-tsakafo. Mila jerena miaraka ny fitandrona ny tontolo iainana sy ny famokarana, noho izany mifampiankina hoy ny fanazavana. Tsy zavatra tokony ho jerena tsirairay ny fitandrona ny tontolo iainana sy ny famokarana, fa tsy maintsy jerena miaraka izy ireo. Izany hoe ny fitandrona ny tontolo iainana no antoka ahafahana manatsara ny famokarana ary ny fananany mponina sy ny vahoaka sakafo sy fahavitany zareo ny famokarana tsara ihany koa nefany dia antoka ihany koa tsy animbana ny tontolo iainana ka zavatra anankiroa tsy maintsy jerena miaraka zany izy ireo. Tanjony hetsika ny hanamafy ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa mitondra vokatra maharitra sy mahasoa ny vahoaka hoy ny mahasoa ny vondrona eropeanina miasa sy monina eto Madagasikara. Isan'ny teboka lehibe ao anatin'ny fiara-miasa ny azahoana vokatra mivaingana indrindra ho an'ny Madagasikara. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer. Anio isika dia mivory eto ho amin'ny tetikasa iray izay efa nisy fiantraikany lehibe teto Madagasikara antsoina hoe pacte vert. Faly aho satria voalohany indrindra dia tetikasa iaraha-mientana izy io, tetikasa mampivondrona hery sy loharano-karena. Faharoa, ny fiaraha-miasa no teboka lehibe izay no hamafisina teto satria tena zava-dehibe izany. Mba hanohanana ny Madagasikara amin'ity dingana makany amin'ny fiovana ity dia ilaina ny fiaraha-miasan'ireo rehetra efa notononiko. Amin'izay ihany no ahafahantsika mahazo vokatra tena misy lanjany sy maharitra. Nous aurons un impact véritable et un impact durable. Notarihany vondrona eropeanina miaraka amin'ny Alemaina sy Frantsa ary ireo rafitra mpiara-miombonantoka amin'ny sehatry ny fiara-miasa ny hetsika ekipa Eropa pacte vert. Mitentina 504 miliara ariary ny fanohanana napetraka izay anampy amin'ny fanantanterahana tetikasa manodidina ny 20 manerana ny Madagasikara. Ity fandarana asa ity dia mikendry ny hanamafy ny fampandrosoana maharitra indrindra amin'ireo faritra tena marefo amin'ny alalan'ny tetikasa mifantoka amin'ny tontolo iainana sy ny toe-karena maitso raha ny fanazavana hatrany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity mitaky ny fandoavana vatsim-pianarana ireo mpianatry ny université nantsiranana amin'izao fotoana ka manome 27 ora ny fitondrana hamany izay olan'izay nanantanteraka hetsika ho fanairana ny fitondram-panjakana izy ireo androany mijanona ny fianarana sy ny asa rehetra mandra-pivaliana izay fitakiana samy avy izay kolo antsiranana.
Izany eo ny tsy hafaliany androany ariva ireo mpianatra ao amin'ny oniversité anantsiranana ho fitakinana ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy ny fanafoanana ny plateforme ampiasaina amin'ny fikirakirana sy ny fizarana ny vatsim-pianarana ary ihany koa fitarainana fa maro ireo mpianatra tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra mahazo ny vatsim-pianarana. Noho izany, manome valambe efapolo ora ny fanjakana izy ireo hamana ity olana ity. Zay eto magnano zao tsy fangatagna fa fitakiagna. Voalohany, tsy kenay mpianatra tokony tsy fagnanaovana réclamation mahakasiky bourse. Maro zay tsy mahazo bourse ao. Ary afa iara-mahalala nanomboka mois de janvier zay teto. Isan-taogno, maro mpianatra tsy tafiditra ary maro tafiditra compte vide. Mahakasiky zay, zahay tsy haneky ary magnamia 48 heures amahagna olona zay. Fa ny réclamation ny avanay maro ny tsy tafiditra agnatiny. Eto zegny zay mba mivona tsy ho centralisena agny Tananarivo raha fa atao au niveau ny scolariténay. Maro ny tsisy vola aminay eto, maro ny mahatigny mosary. Ke ny raha angatanay mba atao farafaratsy ny 3 mois plus équipement ny bourse. Satria efa misy aminay ato tsy mihinan-kanina, mahatigny jaly. Ke 1 mois io tsy mahavaolagna anay. Mikasiky plateforme foagnareo plateforme efa mampijaly zahay aty. Siskrianty zahay mbola ora efa tapitry ny NMD efa amile 8 généraux ny paiement nefa juskinianty mpianatra aminay aty maro tsy tafidy, maro erreur, maro anatany. Ataovinareo ny fomba fiasa taloha igny fa aza compliqué le raha. Nanapa-kevitra ny anakatona ny vavahady fidirana ao amin'ny oniversité ireo mpianatra. Nambaran'izy ireo nandritra izany ihany koa fa ajanona ny fampianarana sy ny asa rehetra mandrapivalan'ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Izay ihany koa no entintsika misento ao anaty adoka fohy aza misaraka aminay. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK-Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK-Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Foire Pro-Hygiène et Cosmétiques du 30 avril, 1er et 2 mai au Stade Barré à Mamassen. Vente expo des produits d'hygiène, de propreté cosmétique, nettoyage et du bien-être avec plus de 100 marques. Profitez des diverses promotions jusqu'à 50% et tentez de gagner le gros lot. Voyage tout compris pour 2 personnes à Manambat et d'autres lots. Entrée gratuite. Sponsor, VAO, Spécial, Impec. Partenaire, Nickel, Extra Propre. Infoline 03707 447 01. Partenaire média, Cool TV, Cool FM. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait, marisa caraza. Jimina, a gagner roche, alle tenga toche. Mina metamna. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io a. Tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolo-tsihy amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refo izay tiana.
aizy ataontsika bobaka ho ala mega vava be yellow 2500 misy data 2,4 giga isurfena milaminy 1,2 giga manakeriny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 10 rahaly hatramin'ny 9 ora maraina ny vidiny 2500 ariary montsy dia kife ho angana ny yellow 2500 tsindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midi rao amin'ny super app Yas et moi. Yes. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ifanakalotra kefa sy fahaiza-manao amin'ny Madagasikara hanatsarana ny kalitaon'ny fanofanana sy ampitomboana ny fahafahan'ny tanora miditra amin'ny asa aty amin'ny ranomasimbe Indiana ny Komoro. Ao anatin'izao iraka manokana ataon'ireo délégationna komoriana eto Madagasikara zao. Tanjon'ny fiaraha-miasa ny ampiroborobo ny fampiofanana amin'ireo sehatra manan-danja eto amin'ny faritra ny ranomasimbe Indiana. Ka isan'izany ny teknôlôjia, siansa ary ny asa vavety ihany koa. Daniela Minorso. Ho fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Komoro, indrindra eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fanofanana arak'asa. Fifanarana misafolo androany no soniavy ny Madagasikara sy Komoro tamin'ny alalan'ireo anjerimanontolo, sapam-piofanana sy toeram-piofanana maro samihafa avy amin'ny firenena roatonta, izay miopana amin'ny géologie, physique, biochimie, géophysique, ny sciences agronomiques, ny teknôlôjia fampahalalam-baovao ary momba ny fanofanana amin'ny sehatry ny foto-drafitr'asa tetsy amin'ny infra alarby. Fifanaova-tso ny mpiara-miasa izay tafiditra anatin'ny tetikasa profit ao Komoro, mikendry ny fanatsarana ny tolotra fanofanana sy fampidirana amin'ny asa, eo ambany fehin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ao Komoro ary vatsin'ny agence française de développement vola. Ny zavatra azo lazaina aloha dia hoe efa ny fahavononana ny fiaraha-miasa ety amin'ity faritra izay misy antsika ity, satria amin'ny ankapobeny dia atao misy foana ny atao hoe ny fidirana ny fiankinana ihany amin'ireo partenaire ivelan'ny région. Fa amin'ity zany dia naseho hoe isika eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana zany dia manana izay azo atao ihany koa amin'izay sehatry ny fanatsarana ny fampianarana amin'ny ankapobeny zay. Ohatra zany sasany tsy voatanisako eto daholo izy fa sasany hoe avahoana ny fomba ahafahana mifanampy manampy an'izareo any Komoro zany amin'ny fanatsarana ny fampianarana, amin'ny fanatsarana ny atao hoe ny formation des formateurs. Ankilany, dingana lehibe ananganana fiara-miasa maharitra sy mahomby izao firosona amin'ny fifanaova-tso ny mpiara-miasa izao, ho ny délégationna komoriana izay mamita iraka eto an-toerana. Ilaina ny manangana ity fiara-miasa eo amin'ireo ifitoeram-pampiofanana teknika sy arak'asa eo amin'ny université eto Madagasikara sy Komoro ity, hanamafisana ny fifanakalozana traikefa sy fahaiza-manao eo amin'ireo toeram-panofanana sy toeram-pianarana malagasy sy komoriana. Nous savons très bien que il y a une très grande expertise au niveau des établissements malgaches. Fantatray fa maro ny fahaiza-manao avolenta eto Madagasikara, ka tena ilaina ho anay izany fifanakalozana izany ao Komoro. Manatanteraka fandarana asa vaovao izahay amin'ny sehatry ny fanofanana arak'asa, ka mitaky fahaiza-manao sy traikefa avy amin'ny mpiara-miombonantoka. Anisan'ny tombony lehibe amin'ity fiara-miasa ity ny fahafahana mizara teknika, ny fahafahana mizara tetikasa sy famatsim-bola, ary koa ny fifanakalozana mpampiofana ahafahan'ireo matianina malagasy miasa ny Komoro amin'ny sehatra samihafa. Des formateurs malgaches interviennent au niveau des Comores, que ça soit dans tous les secteurs. Efa eo amin'ny mpamolavolana drafitra iombonana foiezaka, ary mbola misy fiara-miasa fandrasana ho faranana tsy ho ela eo amin'izay fifanakalozana traikefa sy fahaiza-manao izay, araka ny fanazavana trany. Lafomba vao hafa dingana lehibe ahafahan'ny ankizy misitraka azo fototra ny fananana kopia na aterahana, ary ilaina misehatra rehetra ny kopia ihany koa no antoka voalohany iarovana amin'ny fanararaotany ireo tsampitaona araka ny songadina nandritra ny hetsika kopia faobe no karakarainy ny commune Antananarivo renivohitra sy ny PFSE na ny plateforme de la société civile pour l'enfance niaraka tamin'ny OIF teny
Mahamasina tamin'ity andro anty. Fiantohana voalohany iadina amin'ny herisetra toy ny fanolanana sy ny asa anterivozina ny fananana ankizy tsy ampitaona ny kopia nahaterahana. Fanampin'izay, ny ady amin'ny fanambadiana aloha loatra sy ny fiterahana milohan'ny fotoana ho an'ny vehivavy tsy ampitaona. Anisan'ny lalana ahafahany zaza miditra amin'ny sehatra samihafa toy ny fianarana an-tsekoly sy ny tobim-pahasalamana ihany koa ny kopia nahaterahana. Fanamporofona sy fanamarihina ny zaza tsy ampitaona manoloana ny lalàna hoy ny filohan'ny PFSC na ny plateforme de la société civile pour l'enfance nandritra ny hetsika fizarana kopia fobe teny Mahamasina androany. Tsy manana zony ankizy raha tsy manana taratasy kopia naterahana. Io fetinoa satria fantatsika nge tsy mianatra ny ankizy raha tsy afaka makany amin'ny école izy, tsy afaka makany amin'ny centre CSB izy. Tsy azo rovana koa izy amin'ny mineur satria tsy fantatra ny taonany. Bedivana amin'ny exploitation sexuelle maro be, ny travail forcé. Raha tsy fantatra firy taona ty zazy ty amin'ny kopia nesa moa le rovanao azy. Tsy afaka niditra nianatra tany an-tsekoly avokoa ny ankamaroan'ireo zaza nisitraka ny fizarana kopia nahaterahana tamin'ity hetsika ity. Ny tsy fananan'ireo renim-pianakaviana karam-panondro no antony tsy nahafahany ny zanany nianatra an-tsekoly raha ny fanazavana. Za zao tsy manana karam-panondro dia zay na tonga zanako tsy voasoratra ny kopiany. Efa indray 5 taona izy zao amin'ity taona ity. Mbola tsy mianatra izy amin'izao fa amin'ity taona ity izy vao ampidirina. Ny karam-panondro tsy tativa tany ambanivohitra. Zany rehefa nitaty Antananarivo nandeha niteraka dia taraiky tany ambanivohitra ny karam-panondro dia zay tsy nahavitany kopia angaty vao izao. Maro araka izany ireo renim-pianakaviana tsy manana karam-panondro tamin'ny fotoana niterahana. Izay midika ihany koa fa tsy ara-dalàna ny fanambadiana sy ny fiterahana ireo vehivavy ireo. Raha ny tsikaritra androany ity, saika ireo ankizy tsy latsaky ny 2 sy 3 taona avokoa no tazana teny Mahamasina nandritra ity hetsika fizarana kopia fobe ity. Ho tanterahana 5 hatramin'ny 9 ny volana May ho avy zao ny rally VSR andiany fahadimy misy kategoria miisa 4 ny mpandray anjara ary afaka mandray anjara avokoa ireo fiara nivoaka talohany taona 720 amin'ny marali des voitures historiques de régularité azy ampefy faratsio sakay no toerana olalovana amin'ity andia manaraka ity. Ary 500 kilometatra latsaka ny alavirana ifananana maro ny teboka ampiavaka ty andiany vadimy ity hony ampikarakara andao raha antsika ny fanampanazavana. Izaran'ireo kit scolaire sy ny effet scolaire zay hoentin'ny mpifaninana koa satria nangatana iny mpifaninana iaraka aminay iara-ombina amitoka aminay zany amin'io fizarana io hoe mba manao anniversaire izy dia mizara fifaliana ihany koa zany no ataonay ho an'ireo ankizy mpianatra amin'ny EPP ao ankafitra akaiky ny faratsio ny asabotsy atoandro. Ny ankoatran'izay ny zavatra hoe vaovao nentinay tamin'ity 5e édition ity dia ny fisiany épreuve de nuit avy any sakay ny zoma alina zay mbola tsy nisy hatramin'izay ihany koa. Ao ihany koa le araky ny teneniko teo misy les changements de moyenne any anatin'le zone de régularité. Iny le ataontsika amin'ny teny vahiny alakotsiny le hoe pour pimenter un peu le jeu zany no asianan'le changement de moyenne zay. Misy ihany koa ireo animation maromaro vitsivitsy karakarain'ny partenaire anay any ampefy any sakay mandritra n'ireo fotoana ireo ny zoma ariva any sakay ny asabotsy ariva any ampefy ary ny alahady ariva rehefa tonga ery amin'ny arrivé final ery amin'ny akordiga izay iarahana amin'ny carrefour ihany koa iny. Ny catégorie mifaninana hatramin'izay dia misy ny Old tomobile nivoaka talohan'ny 1960 dia avy eo ny légende nanomboka teo 1961 ka 1971 dia avy eo ny prestige manomboka 1972 ka 1982 dia ny classique nanomboka 82 ka 1989. Zay zany no catégorie misy ao anatin'ilay VHR. Dia araka ny teneniko tao ihany koa mampiavaka antsika amin'ny rally hafa dia ny antsika atao hoe kilalao mpianakaviana ampirahalahiana ihany koa ka
afaka mitondra olona telo ny tomobile anankiray tsy ohatrany amin'ny rally rehetrarehetra tsy ny hoe pilote sy copilote fa ny amin'ny VHR zany afaka misy hoe misy pilote anankiray dia misy coéquipier anankiroa ary hatramin'izay dia efa nizahana foana fa na akizy azany dia efa afaka manao coéquipier miaraka amin'ny ray aman-drenina miaraka amin'ny zokiny ao anaty tomobile fa ny angatana fotsiny hoe akizy mihoatra ny 10 taona no mandray anjara ao anaty tomobile. Fifaninanana manamora fiarakodia no sady fialamboly ny rally VHR arak'izay fanazavana nety mpikarakara izay. Fa feno 5 amin'ny 10 taona katrika androany ny radio-pirenena malagasy ka natomboka androany teny Antaninarenina ny fanamariana. Nolalovan'ny radio-pirenena avokoa ireo raharaha-pirenena sy mpitondra fanjakana rehetra ny fandimby hatramin'izay 5 amin'ny 10 taona ny sin'izay. Hoy ireo mpiasa hatranainy teo anivon'ity radio-pirenena malagasy ity. Tsapa tao anatin'ny fitondrana rehetra ny fandimby fa mitovy fomba fanao daholo ireo mpanao politika rehetra. Nahazo fahefana nitondra ny firenena izay angatahana mpitondra fanavaozana ny tsy amerina izany tsony amin'izao fotoana izao. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Ary ny tena voamarika voalohany aloha dia ny régime no miova fa ny fomba fiasan'ilay mpitondra amin'ny régime tsirairay mitovy ihany. Tsoriko ty resaka ity rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ny mpanao politika dia miteny hoe alalao ny radio national fa rehefa tonga ao izy dia idio ny radio national. Tena zany daholo nataony ny mpitondra ny fandimby teto. Nisy ihany kosa nefa nitsoriko eto fa ny régime Zafy Albert no everiko nalalaka indrindra. Zafy Albert sy ny teo alohany ny prime ministre Guy Willy Razanamasa. Ny ankoatr'izay dia samy nanidy an'io radio national io ary hitakina amin'izao fitondrana hoe fanavaozan'izao mba isokafany tanteraka ho an'ny vahoaka malagasy an'itony radio-pirenena itony. Tsy miresaka hoe anao gaboraraka akory fa alao hitenin'ny olona, alao andeha niady hevitra dia izay no zava-dehibe ary afatra apetraka foana amin'izay mpitondra. Ankehitriny tsy mety ifandimby rehetrarehetra eo Miaraban'ny radio-pirenena zany nahatratra an'izay fa 5 amin'ny 10 taona nijoroan'izay raha olombelona zany efa azo lazaina tranainy ihany koa anatin'izay ka mendrika tolorana an'izay firarian-tsoa izay hatrany ho tratrany 5 amin'ny 10 taona mitsingerina indray. Fa ny tombo isy ireo mpitsabo manana mari-pahaizana manokana mikasika ny fitsaboana sy ny fandraisana ny tanana. Ireo marary ny diabeta mpitsabo 7 mianadano no tolorana mari-pahaizana atao amin'ny faculté de médecine Mahajanga tao aorian'ny fiofanan'izay nataon'izy ireo. Christian Andriamieri Kolomanjanga. Mpitsabo efa miasa 7 mianada misalitro andian'ny faharoa mitondra anarana miaradia no navoaka ny faculté de médecine eto amin'ny université ny Mahajanga no nitolorana mari-pahaizana amin'ny fahavitany fianarana manokana momba ny fitsaboana sy fandraisana an-tanana ireo marary ny diabeta. Rehefa navita fianarana sy fandalinana momba ny fahaiza manao momba izany nandritra ny herintaona. Famoahana ny fomba ofisialy ireto andian'ny faharoa nianatra manokana momba ny fitsaboana ny diabeta sy ny fandraisana an-tanana ireo marary mahakasika an'izany. Misaotra ny fitondram-panjakana, ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiasa, ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, ny faculté de médecine moa dia mampiofana manokana ireto dokotera mahakasika ny diabeta azahoana mari-pahaizana atao hoe diplôme universitaire. Efa misy koa moa ny andian'ny fahatelo izay mianatra ankehitriny satria mandritra ny herintaona ny fianarana ary misy stage moa zany any Antananarivo nanaovana an'izany stage zany satria fantatsika fa tsy mitsaha mitombo ireo marary mahakasika izany aretina izany. Manana tombony ireto mpitsabo reto raha mitahy amin'ireo mpitsabo namany amin'ny fandraisana an-tanana sy fikarakarana ireo olona manana olana diabeta ka manamora ny fandraisana an-tanana azy ireo ireto vao vita fiofanana ireto. Ary dia manomboka izao dia hiatrika ny akianja ny andiany hampiatra izay fiofanana atao izay ka dia mahazo metoky ny ao amin'ny faculté fa
tsy handraraka ilombiandoha izahay manoloana n'izay fandratoana sy ny fianarana ary fiofanana atao izany. Mampiavaka nay amin'ny mpitsabo hafa tsy spécialiste izahay akory araky ny itenenana azy fa manana n'izay fahafahana mandray atanana ny marary ny diabeta izay dia izay no iavanay taorin'ny fiofanana ataonay io. Tonga niatrika ny famoahana azy 7 mianadaha ireto teto Mahajanga androany alarobia fa 7 ny volana aprila 2024 ny filohan'ny olafitry ny mpitsabo eto Madagasikara izay nanamafy ny mahazava-dehibe izany fiofanana nataon'izy ireo izany eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana vahoaka eto Madagasikara. Ray paritaka manerana Madagasikara ireo dokotera manana fahaizana mandray antanana ny marary ny diabeta ary tombony lehibe zany ho atsika vahoaka malagasy satria aretin'ny taona 2000 ny diabeta, aretin'ny taona 2000 ary manana itsika izany zao ny andiany anankiroa zay no nivoaka teto amin'ny faculté de médecine Mahajanga dia efa miditra sady koa ny andiany fahatelo ny olafitry ny mpitsabo mampirisika ary miara-miasa monsieur le doyen vonona trano koa iara-iasa amin'ny faculté de médecine mba ahafahana manatsara ny kalitao ny fampianarana sy ny fanofanana an'ireo dokotera atsika hiasa ho an'ny malagasy ireo. Efa maro ireo olona marary ny diabeta eto Madagasikara. Ny fananana mpitsabo manana fahaizana manokana tahaka ireto izay vao navoaka ireto no hanamora ny fandraisana an-tanana ireo marary mba tsy ho vesatra ara-pahasalamana ny diabeta. Trangam-piarahamonina tany Toamasina vetivety. Lehilahy ray 20 taona prestataire Jirama no namony ainy rehefa niraikitra teo ambony andron-jiro tao Ambalamanasy tao Toamasina omaly fiverenany herinaratra tampoka no nitarika ny loza orana anatrimaso. Mbola nisy ainy ilay tovolahy no nentina tany amin'ny hôpitaly be Saingy tsy tany intsony ainy. Lehilahy iray 20 taona prestataire ny orinasa Jirama niraikitra teo ambony andron-jiro tao Ambalamanasy tao Toamasina omaly tamin'ny 10 sy sasany maraina no namony ainy. Roa lahy no niaraka teny ambony andron-jiro saingy nipitika ny iray raha toka mainy herinaratra kosa ny ilona ny vatany lehilahy iray. Fiverenany herinaratra tampoka avy amin'ny vondrona mpiara-herinaratra. Izy ireo mbola teo am-panatanterahana ny asa no nitarika ny loza. Teo amin'ny 2 minitra 60 farafahaelany no nireketany ity tovolahy ity izay namony ainy teo amin'ny andron-jiro raha ny fanazavana. 2 minitra sasany angambany farafahaelany mbola tsy ampy 2 minitra sasany aby angambany fa voniantony izy zany dia efa nanao an'izao izy dia hoe alerte dia efa tena nanaovana sauvetage izy misy gant izy ny en sécurité fa le tato amin'ny tanany taty ambony misy fil mivofy nisy fil mivofy taty zany dia iny nakitika ny tanany ka le nikitika ny tanany zany tsy le nanifika fa le nitazona dia izy le nitsarara teo nefa mbola tena sauvé ihany. Mbola niaina somatsara ity tovolahy ity no entina tany amin'ny toeram-pitsaboana raha ny fanazavany fianakaviana. Mampanay azy ireo ny fahafatesany avany. Tokony ho avitra somatsara ity tovolahy ity saingy nisy ny kolokolo tao amin'ny hôpitaly be ho izy ireo. Oziny fa zay oziny tsy afaka misy raha kitigna fa indesinareo le satria izy matavitagna. Dia karakory zay tokony ataonay tsy amenareo taratasy zay tsy amenanareo fa tonga dia indesinareo fa mangala be masinareo agnaranareo procédure. Dia niboaka moka zay dia niteny amin'izay le olo marobe namonjy anazy oziny io abovola tsy tokony ho faty le olo mamonjy olo marary ake jiaby jusque agnatin'ny hôpitaly niboaka tsy tokony ho faty izy fa nilalaovinjareo vao tonga takeo izy mbola niaigna mbola navita nagnatso vonjeo tagnanazy tonga nanipatipa zay zao izy viavina agnerignaigna anazy iny aneriteraka eto aminazy dia reto aminazy izy mbola miziriziro be regna ozy fa izy oziny tsy nrambesinjare. Tsy possible mihitsy zareo l'hôpital koa mahay codeny tsy mety izy fogna mahay code dia numéro ananjy numéro anay namena ny olona reo ity antsovagna mety zany ngamba fa tsy possible zareo amin'ny l'hôpital mahay codeny fa tegna novoninanjare mihitsy tsy nataonjareo oxygène matozy mbola afaka magnome numéro dikan'izay tokony mbola sauvé izy fa tsy nahoanjare mbola misy aigna izy. Mitaky nijerena akaiky ity raha ity ny fianakaviana ary nilaza fa tsy amela ny havan'izy ireo matimaty foana amin'izao andrasana manoloana izany ny toy ny ity vaovao ity.
Vaovao mikasika ny fividianana sy ny fikarakarana azy araka ny efa natsidika teny aloha. Voatendry zao alina zao ireo mpikambana mandrafitra ny barao maharitra ny voamera mahaleo-tena amin'ny sahana ny fividianana. Na ny seny ireo mpikambana vaovao ireo dia nosy amita ny fiampitoam-piasan'ireo olona nodim-biasany mandritra ny fotoana sy isa-tavela. Tojondrina Tahiry. Voatendry izao ireo olona mandrafitra ny bromaritra eo anivon'ny seny na ny voamera mahaleo-tena amin'ny sahana ny fividianana araka ny didim-panjakana nivoaka. Nisy olo-tena avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay ahitana ny Abraham Rajaofera Setraniaina Solonjanaka. Ny avy amin'ny fitsarana tampony Dimbiniaina Daniel Omega. Nisy olo-tena avy amin'ny olafitry ny mpisolovava Rabe Tokotany Mamy ary nisy olo-tena avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety Rakotarsho Nera Zafimanantso Anitra Solonjanahary. Ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena kosa ahitana ny Rabenandrasana Cyril sy Andria Tsimiala lanjan'ny Rony Sarika. Araka ny voalazan'ny lalàna Manakery, ireo mpikambana vaovao ireo dia anoy sy amita amin'ny fiampitoam-piasana ireo nodim-biasany eo amin'ny birao maharitra mandritra ny fotoana sisa tavela. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Cool TV indray no anohizantsika ny fiarahana amin'ny Tiality. Tahaka ny mahazatra, ireto indray ary ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Cool TV tamin'ity androany ity. Andry Rajoelina tsy maintsy samborina sy hotsaraina ho ny ministry ny fitsarana. Fanodikodinam-bola sy fanaparam-pahefana maro no anisan'ny tafiditra anatin'ny fikasana ny enjehana ny Andry Rajoelina ho ny ministry ny fitsarana Fanny Soernef tamin'ity androany ity. Notsahiviny fa amin'ny alalan'ny HEZ ihany no ahafahana manenjika azy ary tsy maintsy arahana ny dingana rehetra. Malon'izany, nisy ny fiara-miasa tamin'ny GNZ nanampiana azy ireo tamin'ny fandrafetana ny fitoriana efa napetraka ny volana Desambra 2022 teny anivony anteny miram-pirenena. Tsy nisy anefa ny fivoriana sy ara-potoana mahakasika izany, izay nandrasana ny teo anivony anteny miram-pirenena ny volana Janoary 2022 lasa teo. Io andrim-panjakana io izay nambatra ny ministry ny fitsarana fa tsy mbola niroso tamin'ny fananganana voamera misana ny fanadihadiana na ny komision d'enquête mahakasika ny fanenjehana ny Andry Rajoelina ka andrasana izay fizotran'izay. Aorian'izay kosa, tsisy intsony ny sakana nenjehana ny ity filoha teo aloha ity hoetra ny fanazavana ka fanamroso amin'ny dingana ra-pitsarana rehetra toy ny famoahana didy fampisamborana iraisampirenena, fisavanana perquisition, fanagiazana ny fananana sy ny kontina banky. Fanigadina ao an-talandro any ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara mivady miaraka tamin'ireo delegasiona izay nitariny. Amin'izao dian'izy ireo any amin'ny fatra Sava izao, isy ny fianona ny etaeta ny vahoaka sy ny fionana amin'ireo mpandraraha mpiantsehatra amin'ny lavanilina ary ny fitokanana ny université vaovao. Nankatoavin'ny banky iraisam-pirenena omaly ny famatsiana vola ny tetikasa natsarana ny fitaterana sy ny lojistika amin'ny lafimaro eto Madagasikara. Famatsim-bola mitetina $200 namafisana ny lafin'ny fiarovana amin'ny fitaterana, fanatsarana ny faharetany fodravitrasa manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny ampahany vola io dia hanatsarana ny fitaterana an-dalamby Antananarivo Côte-Est, mipakatra any amin'ny seranatsambo ny Toamasina, ka lalamby mirefy 1.7 kilometatra izany. Isan'ny tanjona ao anatin'izany ny fanamorana ny fitaterana entana sy ireo mpandeha, ny fanamafisana ny fampifandraisana ireo faritra ary ny fampihenana ny sara ny fivezivezena raha ny fanazavana. Isan'ireo firirina mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina i Madagasikara ka Irainbay Jackie Georges, inspecteur des affaires maritimes tale général ny APMF no misolotena ny Madagasikara mandritry ny fivorian'ny komity izay mandraikitra ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina eo anivo ny fikambanana iraisam-pirenena misana ny fitaterana an-dranomasina izay atao any Londres. Izy no mitondra ny feon'ny administration maritime malagasy amin'ireo dinika stratégique sy avolenta momba ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina, ny fampihenana ny loto ateraky ny fitaterana an-dranomasina ary ny fiatrehana ireo fanampy takiany fiovan'ny tontolo iainana amin'ny sehatra sahan'ny APMF. Fitaterana Antananarivo renivohitra kosa indray, misy ora voatokana ny fivezivezen'ny sarety sy ny kalesy eto an-drenivohitra araka ny fampahafantarana avy amin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Raha ny fampahafantarana, alohany amin'ny fitora, eo anelanelany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora no ahafahan'izy ireo mivezivezy ny maraina, raha eo anelanelany amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro kosa ny atoandro, ary aoriany amin'ny 9 ny hariva. Ny fandehanan'ireo sarety sy kalesy eny amin'ny arabe ivelan'ny fotoana io dia mahavoasazy araka ny lalan'ny fehizany.
zotra pitaterana nabakabaka ery Madagasikara kosa indray vinavinaina ho tafaverina afaka enim-bolana ny ery Madagasikara ialana amin'ny Madagascar Airlines hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro Herzog Andrianavalona. Voalaza fa efa tafapetraka ny task force isana ny fanarenany io kompania pitaterana nabakabaka io amin'izao fotoana. Tsy maintsy anao ny fampandehana andrarany fa ny Madagascar Airlines mandritra ny fanovana ary tsy maintsy hisy ireo mpikambana ao amin'ny filakefim-pitantanana esorona izay fantatra fa nitarika ny fampotehany kompania pitaterana nabakabaka malagasy ity raha nambara ministra. Vaovao mampalahelo nodomandry ny profesora Rasolo Miarana Rapanao Elina Bruno Alain, mpampianatra teny anivon'ny Université Antananarivo ity farany. Isan'izany ny sampandraram-pampianarana sosiolojia ao amin'ny faculté EGS izay eto amin'ny Kolo TVFM dia mirary finoana feno an'ny fianakaviany. Izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Ny antso ireo teratany ny andao any Mali haingana arak'izay azo atao androany ministera ny raharaha-mbahiny Frantsay. Andro vitsy taorian'ireo fanafiana indrindra nataony nivondrona jihadista sy ireo mpitaky hafaleovan-tena any an-toerana ny farany herinandro teo. Miharatsy sy miovaova hoy ity farany toe-draharaha ara-piarovana ao Mali ka anton'izao fiantsoana maika ireo teratany Frantsay ao Mali hiazo any la Frantsa izay. Dia izay ihany koa no entintsika mamarana ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary tombo-kilasy tombo-vavy veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.